Eo dia faly miarabantsika mpanaraka ny fandaharana misy tandratra indray. Faly miarabantsika zao ankatoky ny asaramanitra izao fetim-pirenena. Mirary soa, mirary ny tsara antsika rehetra. Ingany izao taona vaovao io diavintsika zao dia hitondra fahasoavana, hitondra ny soa, hitondra ny tsara ho antsika rehetra amin'izay zavatra rehetra ataontsika any amin'ny fiainantsika. Ingany mba izika akekany amintsika zao asaramanitra zay diavintsika izao. Miarabo iaho, mirary soa, mirary ny tsara. Toy ny mahazatra dia nafisaky ny lelany dia mirary ny tsara. Ka dia mirary soa, mirary ny tsara antsika mpanaraka ny fandaharana misandratra. Samy ahita ny tadiaviny, samy azo zay ilainy. Naiza naiza misy anao dia mirary soa, mirary ny tsara anao ny tenanay. Fandaharana misandratra zay resahantsika lalandava momba ny resaka vintana, resaka kasinga efatra, resaka fahasalamana, resaka momba ny tontolo manodidina ny fiainantsika. Resaka tamin'iny farany antsika dia miresaka andro vintana afo, vintana tany, dia androany tsika resaka indray ny vintana rivotra. Inona ny atao hoe vintana rivotra? Ahoana ny fifandraisan'izay vintana rivotra zay amin'ny samy rivotra? Inona ny zavatra tokony ho fantatrantsika mikasika an'izay vintana rivotra zay? Dia misy fanontaniana vitsivitsy ihany koa napetraky ny namantsika, ary eo amin'ny sehatry ny fahasalamana antsika dia hiresaka momba ny hoe ny rivotra ao anatin'ny kibo. Ny voalohany teniny amin'izay zany dia hoe inona ny atao hoe vintana rivotra. Zay zany ny loha hevitra ezahantsika zavaina, ezahantsika ho fakafakaina. Fa tsika dia niresaka an'ilay hoe kasinga rivotra. Androany indray tsika dia resaka vintana rivotra. Misy fifandraisana izy ireo, fa ny kasinga rivotra dia milaza toetra. Hoe reto ny toetran'olona manana an'izay kasinga rivotra zay. Fa ny vintana rivotra dia milaza datin'andro naterahan'olona anankiray. Zay zany ny mahasamihafa ny atao hoe kasinga rivotra sy ny hoe vintana rivotra. Raha miresaka kasinga rivotra zany dia manambara fa hoe na dia olona teraka janvier, na février, na mars, na avril ianao, fa manana an'ilay toetra zay voalaza dia manambara zay fa kasinga rivotra ianao izay. Fa eto amin'ny vintana rivotra indray zany dia manambara rehefa ohatra ka Gémeaux ianao, na balance ianao, na verseau ianao, dia vintana rivotra ianao amin'izay. Zay zany le différence tiana azavaina ty amboloany aty mba hampazava tsara ny émission zay nataonay taloha tany sy ny zavatra zay azavainay androany. Ny toetra mety misy fitovitovizana daholo le toetra jiaby zay voalaza eo, fa hany kosa hoe misy spécificité na misy fiavahany bebe kokoa zany ny vintana rivotra. Ny vintana rivotra dia manana toetra vitsivitsy hitovizan'izy rehetra ireo. Voalohany indrindra dia olona natao hifandray izy ireo. Zany hoe ireo toetra rehetra fifandraisana zany dia hita ao anatin'ny olona manana vintana rivotra daholo. Voalohany indrindra dia olona miteny, miresaka be ry zareo. Faharoa olona tia kanikany, tia sangisangy. Ny fahatelo dia olona tsy mahatombo tsiraka. Fahaefatra dia tia manao zavatra maro izy ireo. Ireo zany dia toetra avy hatrany ampahafantaranao fa hoe manana vintana rivotra ty olona anankiray ty. Rehefa miara-miaina aminy ianao dia mahita ambara foana izy, mahita tenenina foana izy, ary na dia efa diso ary dia hainy manazava an'iny mba hitovitovy amin'ny fahamarinana, mba tsy ilazany hoe le fahamarinana mihitsy. Raha ohatra ka handresy lahatra anao izy dia hainy tsara mirehatra mba handresy lahatra anao izy. Izy dia mana-talenta raha eo amin'ny sehatry ny varotra zany no omena azy dia tena ao anatin'ny kapoakany tanteraka izay toetrana rivotra izay. Ny olona natao mifandray olona ihany koa izy, zany hoe ao amin'ny sehatry ny communication zany na fampifandraisana dia tena ao tsara izy, hainy tsara za mampifandray olona zany. Anatin'ny talentan'izay raha zay no zavatra ianarany dia azo avy hatrany fa tafavoakany ny resaka. Manana toetra intelligent ihany koa izy na kinga saina. Zany hoe olona natao handray ny lohany. Mbola ao anatin'ny sehatra zay le fifandraisana zay ihany, zany hoe handray mba ho ampita amin'ilay taranaka aty afarany, hoe handray mba ho zaraina amin'ny olona be dabe. Communication hatrany. Ka olona mana talenta izy ireo, olona manana an'izay traika efa handray fahalalana betsaka, fahalalana aingana, fahalalana lalina zay indraindray tsy takatry ny olona fa takatra izy ireo. Eo zany dia napetrapetraka tsara ireo toetra rehetra zay ahafantaranareo fa manana vintana rivotra le olona
Ny voalohany ia dia ny fahaizana miresaka, faharoa ia dia ny fanaovana ny fialamboly tsy mahapetraka, fanaovana zavatra be da be. Ary le nambarako farany teo zany dia hoe zay ilay toetra mahay mandray ary kinga mifandraisana fahalalana io. Ny olona manana an'izay vintana rivotra zay a dia mihodinkodina lalandava eo amin'izay le resaka fifandraisana sy tontolon'ny fifandraisana izay, eo amin'ny sehatry ny fampianarana zany, eo amin'ny sehatry ny média, eo amin'ny sehatry ny avocat, eo amin'ny sehatry zay rehetra manodididina andreny zany dia tsy dia sarotra amin'izy ireo mandray azy ary tena anatin'ny talentan'izy ireo izy ireo. Ny azo ambara fotsiny zany dia misy mahasamihafa azy a ireo karazana vintana telo ireo. Ray zany dia niteneniko hoe Gémeaux, ny faharoa dia ny balance ary ny fahatelo dia ny Verseau. Na dia samy manana toetra ry izy ireo hoe tia miresaka, tia manazava, tia mifandray a, tia manao zavatra maro a ary kinga mifandraisana, lesona sy mifandraisana fahalalana dia manana mahasamihafa azy tokoa izy rehetra ireo. Raha tsaifitsika tany amin'ny fampizarana ataontsika taloha tany dia misy le rivotra mikolokolo, misy ny rivotra mitarika, misy ny rivotra manova. Dia zay zavatra zay zany no ety no hitovizany sy mampiavaka azy. Ny Gémeaux zao dia mifandray amin'izay le hoe vintana rivotra zay manova zay. Zany hoe olona natao hanova zavatra zany Gémeaux, olona natao hanatsara zavatra, hiala amin'ny toerana anankiray, hiala amin'ny fahalalana anankiray mba handeha amin'ny fahalalana tsaratsara kokoa. Mutation zany ozy ny vazaha, fanovana ozy isika, vintana rivotra manova izy zany. Zany hoe olona anankiray natao transition zany zareo hitondra fahalalana ho an'ny olona sasany, hizara ny fahalalana, hanatsara ny fahalalana zay efa misy. Ny vintana balance zany a, na ny ataontsika ihany koa hoe vintana rivotra mikolokolo, dia olona natao hikolokolo ny fahalalana. Zany hoe zay fahalalana misy hoe zany dia anjaran'izy ireo ny mahatsara sy miaro an'izay mba tsy ho tavela na ho votsitra ohatran'izay. Olona natao hiaro ny fiarahamonina izy, olona natao hikolokolo ny fiarahamonina, hikolokolo ny fifandraisana, tsy hanimba zany hankalan'ny balance zany, zany resaka ady, resaka fisarisarana, resaka tsy fitovizan-kevitra, fa natao hiaro ny fahalalana izy, hiaro ny fiarahamonina izy, hiaro ny fifandraisana. Gémeaux zany fifandraisana zany rehefa ohatra ka tsy mety dia lasa izy satria manova izy. Ny fahalalana zany dia amboariny dia ampitana, hatsarainy, tsy mifikitra amin'izay zavatra misy teo aloha izy. Ny amin'ny resaka relation zany, na resaka fifandraisana zany, na resaka asa zany, tsy dia sarotra loatra amin'ny Gémeaux ny miova asa, tsy dia sarotra loatra amin'ny Gémeaux ny miova relation, tsy dia sarotra loatra amin'ny Gémeaux ny hanova ny fahalalana zay misy eo aminy. Fa eto amin'ny balance indray zany dia somary mifanohitra amin'izay. Ato zany dia mifikitra amin'ilay relation efa misy, mifikitra amin'ny asa zay efa ataony, mifikitra amin'ny fahalalana zay ataony, manatsara hatrany. Raha ary amin'ny fampianarana, raha ary amin'ny Gémeaux zany tsika dia mahita olona mitondra ny mpampianatra na hoe ingénieur, fa ato amin'ny balance kosa tsika dia mahita ny avocat zay mikolokolo ny fiarahamonina, mikolokolo an'ilay fahalalana zay misy, ny chercheur dia ohatrohatran'izay le. Raha ohatra indray tsika hipita ary amin'ny Verseau zany a, dia any zany dia antsointsika hoe ny signe d'air cardinal, azafady, ny vintana rivotra zay natao hitarika, manova an'ireo zavatra, mamoaka hevitra, mametraka an'ireo taranja misy, manatsara an'izay zavatra misy eo anatin'ny fiarahamonina, mitarika manome hevitra vaovao eo amin'ny fiarahamonina, mitarika ny fiarahamonina mba hisisy sehatra lavorary bebe kokoa, mikirakira an'ireo projet zay misy eo aminy, mifandray amin'olona maro. Io zany dia samy manana ny sehatra. Raha voalohany indrindra dia sehatra izy manokana, tato amin'ny balance dia sehatra izy sy ny fiarahamonina misy ato, ary amin'ny Verseau dia sehatra ny sosialy. Zany hoe hitanareo fa avy any amin'ny azo manokana miditra eo amin'ny fiarahamonina madinidinika ary miditra aty amin'ny sosialy migoavana. Dia zay zavatra zay ny hiavahan'ireo vintana rivotra anankitelo anankireo, na le dimension, na le fomba fiasa, na ireo le sehatra hiasana. Raha tary amin'ny Gémeaux zany dia ny azo manokana, fahalalana ny azo manokana, fahaparitana.
ny tato amin'ny balance izy zany dia sehatra ny azo no zarainy amin'olona ary makany an'olona izy kolokoloa. Ny arỳ amin'ny verseau izy zany dia misehatra projet na société no raisiny ary ho zarainy sy hatsarainy ary hanatsarany ny fiarahamonina misy azy, ny firenena misy azy, sehatra goavana be zany zay zavatra zay. Hitantsika an'izay zany fa hoe na dia samy manana toetra ny fifandraisana izy ireo, na dia samy manana toetra ny fahalalana izy ireo, na dia manana sehatra ny fiarovana fiarahamonina izy ireo, fa ny dimension misy azy zany dia samy hafa tanteraka. Amin'izay zavatra zay dia matetika le fanontaniana apetrakinareo mpiaino sy mpanaraka amin'ny fandaharana zany indrindra fa eo amin'ny sehatry ny vintana dia iza no fanambina, iza no tsy mifanambina. Zay zany verina matetika foana zay. Dia eto zany tsika dia miverina indray anazava hoe raha ohatra vintana rivotra le olona dia ny vintana tany zany no tsy mety amin'ny loatra, mavesatra aminy zany le izy, na io zany fameno tanteraka aminy na io mifanipaka tanteraka aminy. Raha ohatra raisitsika zany zao ny Gémeaux dia ny vintana mila tandremana zany dia ny Capricorne. Raha raisitsika zao ny Balance dia vintana mila tandremana zany dia ny Taureau. Raha raisitsika zany ny Verseau dia vintana mila tandremana dia ny Vierge. Tany daholo ireo jiaby ireo zany dia zay zany le tiako resahana anatiny tao. Fa misy indray ny vintana mifanipaka aminy, zany hoe opposé aminazy. Ny Balance zao ny opposé amin'ny Balance dia ny Bélier. Io zany io toetra anankiroa ireo tena mifanipaka satria ny Balance fiarahamonina, ny Bélier dia individuel. Ny Balance dia tia fiarahamonina, ny Bélier dia miady. Zany hoe ireo roa ireo zany raha ampiarahanao trano iray dia anaty tena mifankatia be zareo na ady lava satria opposé mihitsy le izy. Dia mitovy amin'izay ihany koa zany ny Gémeaux, izay ny tenentsika teo ny Gémeaux zany dia mifanipaka aminy dia ny Sagittaire. Ny Gémeaux dia individuel, Sagittaire dia fiarahamonina, ny Gémeaux dia mampiresaka, ny Sagittaire dia mandamina sy mandrindra fiarahamonina. Dikazay zany ireo roa dia tsy dia mety miaraka mihitsy ary tena mifanipaka tsy misevaratra raha tsy misy consensus na fifanekena zany tsy tafiaraka mihitsy ireo roa. Na eo amin'ny resaka société zany, na amin'ny resaka tokantrano zany, na amin'ny resaka fiarahamonina zany tena mavesatra, miady foana ireo matetika. Dia raha raisitsika indray zany ny Verseau dia ny Lion zany no mifanipaka aminy. Ny Verseau dia resaka société, resaka projet, resaka sehatra avolentany resahany. Ny Lion kosa dia ny tenany, ny fanatsarana ny tenany, ny famirapiratany tenany mba ho modely eo amin'ny fiarahamonina misy azy zany ny azy. Samy sehatra ambony no idiran'ny Lion sy ny Verseau, fa ny Lion zany izy vata no miakatra eny ambony mizara an'izay tsara hitany, fa ny Verseau kosa zany dia ny traikefa nanany eo amin'ny fiarahamonina no zarainy eo amin'ny fiarahamonina ray manontolo, zany eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina lalandava. Dia raha malala zany fa ny Verseau matetika dia resahana foana manadino ny tena no an'ny fiarahamonina, manadino ny fianakaviana no an'ny hafa, dia zay zavatra zay zany le tena ambara eto. Ny Lion nefa dia contraire an'izay hoe izy aloha zay vao ianao, manatsara ny vatany izy zay vao mizara an'izay tsarana zay eo amin'ny sehatra rehetra zay. Zay zany no entina nambarana hoe inona no fifandraisan'ireo vintanareo sy ny resaka fiarahamonina. Hitantsika zany ny fifanipahana eo amin'ny Gémeaux sy ny Sagittaire vintana afo, eo amin'ny Verseau sy ny Lion vintana afo, ary eo amin'ny Balance sy ny Capricorne Bélier vintana afo daholo ireo telo zay mifanohitra amindreo. Tsika nefa milaza fa hoe ny vintana mifanaraka amin'ny vintana rivotra dia amin'ny vintana afo. Dia anjaran'ny tsirairay zany no mandinika sy mamakafaka an'izay zavatra zay, fa entina milaza fotsiny zany hoe ny vintana mifanohitra dia izy le mety antsika mambarako teo izay. Zany hoe raha ohatra ka raisitsika zany hoe ny vintana Gémeaux, vintana afo, vintana rivotra azafady, dia mety Bélier zany mety aminy satria vintana afo. Ny vintana Balance zany izay vintana rivotra, ny Lion zany mety aminy satria vintana afo, ary ny Verseau zany izay vintana rivotra dia Sagittaire zany mety aminy. Zay no tiana teneny amin'ilay fifanarahan'ny vintana rivotra izay miaraka amin'ny vintana afo ary ny vintana rivotra izay manohitra ny vintana tany. Eo angamba mazava tsara ny tiana ambara amin'izay resaka fifandraisan'ireo vintana tsirairay ireo. Zay ny mikasika ny vintana rivotra.
rehefa avy nyresaka ny kasinga rivotritsika zay betsaka be ny sosikevitra sy fanakianana sy resaka hoe sarotra raisina le izy raha ohatra resahana hoe kasinga fa ataovy amin'ilay mazavazava kokoa dia zay zany mahatonga antsika miresaka indray androany vintana rivotra zany no metatsika androany. Zay no tianambara amin'ny resaka vintana rivotra iny. Fa ny loha hevitra androany zany dia ahoana ny analana ny rivotra ao anatin'ny vatana. Ty zany dia anatin'ilay sehatra na hoe traitement traditionnel amélioré na hoe médecine malgasy amélioré, ny fitsaboana nentim-paharazana no hatsaraina na hoe fitsaboana nentim-paharazana no hatsaraina. Dia anatin'izay zany dia hoe ny betsaka be ny olona tratran'ny rivotra marary ny kibo, tsy mahazo zaza mihitsy satria mangatsiaka ny kibo, zay zavatra zay zany dia anisan'ny olana eo amin'ny fiarahamonina amin'ny resaka fahasalamana, indrindra zany ho an'ny vehivavy. Lehilahy ihany koa indraindray mety misy mibotsina be le kibo dia mila alana. Ny voalohany amin'ireny zany dia ny finanana rana-pango mba hafana mangotraka mafana tsara, manala rivotra iny zany. Dia iny le charbon mafana iny zany dia le apango mafana iny zany dia miteraka manala ilay rivotra ao anatin'ny kibo. Zay zany mahatonga ny vehivavy mifana izay mihinana apango satria iny le apango mirekitra iny dia mitondra manala an'ilay rivotra ao anatin'ny kibo, le hafanana ihany koa mbola ao anatiny. Ny faharoa manarakaraka an'izay zany dia ny ramba. Io zany ho an'ny vehivavy sady azo evohana ambany izy, no azo androna izy, no azo sotroina izy, mety betsaka be zany azonareo ampiasana ny ramba mba analana an'izay rivotra misy ao anatin'ny kibontsika izay. Dia ny fahatelo manarakaraka an'izay zany dia charbon. Izy zany tsy dia mpampiasa loatra le izy, kanefa rehefa tena tapitra zany reto anankiroa ambony reto dia azonareo ampiasaina koa zany charbon. Charbon koera kely raika atelina zany dia manala rivotra any anatin'ny vatantsika ihany io. Zay zany ny sehatra vitsivitsy azontsika mena mikasika an'izay le rivotra zay. Fa raha ohatra kibo mangatsiaka ohatra dia mbola afaka ampiantsika le tavonkena le izy na hoe travokena ohatran'izay mba hampafana an'izay kibo zay, na ampiana ny resaka pistache koa voanjo mba handiovana an'le kibo. Io zany dia ao anatin'le sehatra atsotsika hoe traitement traditionnel amélioré na fomba fitsaboana nentin-drazana no hatsaraina, na médecine malgasy traditionnel, fomba fitsaboana malagasy nentim-paharazana. Zay zany no nentina nanazavana niny hoe fanalana rivotra ao anatin'ny kibo na hoe kibo mangatsiaka, dia iny zany ny sehatra ahafahana manala an'izay rivotra izay. Raha ohatra hoe tsy afaka izay dia azonareo atao zany manatona anay. Zay me zany dia ao anatin'ny koloaina. Raha ohatra ka jerena zany dia eo amin'ny logement 72 BD Rakoto Saint Jean na eo ampitan'ny Cosmos. Raha avy amin'ny bazary kely tsika zany andeha any amin'ny gare routière dia eo amin'ny 200 metatra miala eo amin'ny ankavanana-dalana misy anay, misy mpanongeda be zay hoe koloaina dia ao misy anay. Koloaina me zany dia sehatra anankiray manampy amin'ny fikarakarana fitsaboana ny vatana. Raha ohatra ka hoe misy olana ara-pahasalamana anao dia afaka manampy anao zay zany, manampy an'izay na zay hémorroïde, ny resaka tension, ny resaka goutte, diabète, ny rivotra anaty kibo, ny ela voan'ny cycle menstruation na ny fadimbolana tsy manara-dalàna, na ela be vao mandeha na mandeha matetika be na mitosaka be na marary, dia azonareo atao tonga fa afaka manampy anareo zay. Eo ihany koa ny resaka massage traditionnel na amélioré dia misy eo aminay. Misy le nentim-paharazana no hatsaraina, misy ihany koa neny vahiny nydiniana sy no hatsaraina tsara le izy dia ampiarina. Ka misy réflexothérapie aminay ao, misy massage tsotra aminay, misy massage traditionnel aminay. Mampiavaka le massage traditionnel me zany dia tsy maintsy miaraka amin'ny zavatra hafa izy, na miaraka amin'ny menaka zay tonga lafatra na miaraka amin'ny sakafo. Zay zany le neny traditionnel, misy raha fogna ampiarahany aminazy zany mba hiasa malakilaky sy tsaratsara kokoa amin'ny vatantsika ao. Dia tsy maintsy misy raokandro kely zany miaraka aminanjy ao, dia zay mampiavaka anazy. Dia manampy ihany koa zay amin'ny sehatry ny resaka nofo ratsy, tromba ratsy, fanahy ratsy zay manimbatsimbana, dia manana partenaire zay afaka miara-miasa aminay manampy anareo zany hanala an'izay zavatra zay. Zay zany ny azo ambara mikasika an'izay le traitement traditionnel amélioré
afaka miara-miasa akaiky amin'ireo olona maromaro zay, misy ny ao ny psychologue, misy ny philosophe, misy ireo toby miara-miasa aminay dolo reny jiaby reny a, misy ireo groupe izay manana traiky efa manokana zay iarahana, misy ihany koa ireo docteur médecin, rehefa tsy vitanay ilay izy a dia amin'ireny docteur zay miara-miasa aminay reny a ny any dia afasana azy, misy psychologue ao a, misy philosophe ao a, misy docteur, misy ireo olona mitoby, misy amin'ireo groupe isan-karazany zay miara-miasa aminay. Zay zany ambarana mikasika fahasalamana, mikasika sosialy, araka nambara teo miresaka vintana teo dia afaka mijery vintana izay, mamantatra ny lasany ankehitriny ho avy, afaka mamaha olana amin'ireny vintana ireny zay, ny ozona, ny resaka tsitsika, ny resaka farany lohany jiaby reny zany dia azo resana sy azo jerena. Io de toute façon efa fantatra antsika le resaka hoe karma na karmika, dia misy ifandraisan'ny vatana daholo regny jiaby regny a, azo vahana daholo regny jiaby reny hoe ahoana ny amana azy, raha karma zany izy a dia fiaraha-malala fa universel zany, zao rehetra zao miresaka ny karma ary misy fomba famahana azy, misy endrika fahana mamaha azy, azo fatarina ary azo vahana, fatarina ny zavatra lasa rehetra tany amin'ny razambe 3-4 génération taloha tany dia miampita jusqu'à tonga amintsika, inona ny zavatra mitovy jiaby anatin'iny any dia arakarak'izay zany amahana azy. Zay zany ny mikasika niny resaka vintana, resaka fitsaboana, resaka traitement na atsika zay a, dia zay zany no nentina ambara amin'iny hoe afaka mifandraisika, afaka manantonareo toerana misy anay efa tsy lavitra fa ao bazary kely a. Numéro téléphone azahoanareo anay dia 034 26 808 02 na 034 29 220 04. Averiko indray, numéro téléphone azahoanareo anay zany a 034 26 808 02 na 034 29 220 04. Na miditra ihany koa anareo amin'ny Facebook a, amin'ny Koloaina na amin'ny Astromania, page ny Koloaina na page ny Astromania. Ireo zany dia ahafahanareo fandray aminay, aza misalasala mandefa fanontanianareo na resaka nofy io a, na resaka tandro a, na resaka vintana io, na resaka fahasalamana dia azo resahana. Ny raha eto amin'ny émission ny andefasanareo ny fanontaniananareo dia maimaimpoana, fa raha ohatra kosa ka any amin'ny page Facebook na any amin'ny bureau-nay dia misy sarany tsy maintsy angatahana aminareo satria misy hofatrano ao, misy zavatra betsabetsaka zany zay charge alohanay dia zay mahatonga anay maka hofatrano. Fa raha ohatra ka hoe hijery vintanareo keto amin'ny émission télé ny anazavana anazy dia maimaimpoana, raha resaka tandrinareo keto amin'ny émission télé dia maimaimpoana, raha resaka fahasalamana na resaka nofy dia reny rehetra reny zany dia ho ataontsika maimaimpoana eto amin'ny fandaharana misandratra. Ny fandaharana misandratra moa zany dia mifandray akaiky amin'ny fandaharana zara vintana zay arahanareo amin'ny radio isaky ny zoma sy talata amin'ny 10 ka hatramin'ny 1 zany hoe le zavatra resahanay any amin'ny radio mihina zany a no ezahanay resahana eto amin'ny fandaharana misandratra, dia zay zavatra zay zany no ezahana apetraka amin'izao fotoana zao. Dia mitovy amin'izay ihany koa ny zavatra resahanay amin'ny zara vintana sy aty amin'ny misandratra no hitanareo any amin'ny Facebook, mifandray lalandava zany ireo sehatra telo voalaza ireo. Zay zany ny mikasika an'izay voalaza izay hoe ohatrohatran'ino ny fandaharantsika, inona daholo ny sehatra misy ao anatiny a mandray fanontaniana zay zany. Eto zany dia misy fanontaniana mipetraka avy amin'ny namantsika anakiraika hoe inona hony a ny manala tampano. Tovolahy 14 taona zany le manoratra, mangataka ahoana ny fomba analana tampano eo aminy. Eto zany dia manambary arakaraka le navian'le tampano, ny fipetapetahany tamin'olona ve nahatonga le tampano sa le vantany mitombo sa ny areti-koditra misy aminazy mihitsy le izy, dia arakarak'izay zany ahafahany karakory amahana anazy. Raha ohatra ka mikasokasika tamin'olona izy zany dia savony gasy, savony nosy dia mahavoka anazy. Raha ohatra zaza mitombo izy zany dia ny 4 épingle dia azo totoina tsara dia ranon'ny 4 épingle iny ahosotra aminazy a mahafaka anazy. Ny zany efa nydinihana, nanaovana recherche mihitsy fa maro le firenena zany a mampiasa ny 4 épingle ho fandiovana ny hoditra, fanalana ny aretina mihoditra. Io zany ohatra hoe any Comore zao dia misy mampiasa anazy io, 4 épingle ny ampiasain'jareo rehefa misy hodi-potsina, misy areti-koditra mipetraka amin'olona tsiraikiraiky. Zay ngamba ny azo ambara, voafetra ihany fotoana iarahantsika eto, satrinay ny resaka betsaka, mbola maro be zavatra azo koragnina fa mametraka velomandram-peona, mametraka fisaorana voalohany indrindra ho anareo mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana zara vintana.
mpanaraka ihany koa ny fandarana amin'ny sandratra, mpanaraka ny page Facebook Astromania Fondation Fitiavana. Saorina ho anareo izay tonga ny an-trano any, fa maro nareo zao no manatona andrano any, manatona ny birao any, mametraka an'ilay fanontaniana, mametraka an'ireo olana iarahantsika mamaha. Saorina ihany koa zany radio télé Sisel na eo fandarana Zaravitsa zany na fandarana amin'ny sandratra, saorina be da be nareo. Sitraka eto matory zay hevina Ramatsahy, na ireo teknisiana nareo na le tompon'andraikitra isa-tsokajy ny ato anatin'ity radio Sisel. Saorina betsaka koa nareo izay manaraka tsy tapaka ny fandarana amin'ny sandratra, na dia misy fotoana risy ty tapaka kely dia mitody ianareo eo foana ary ny question-nareo mipetraka foana ka dia saorina be da be. Zay ny azo ambara fa amin'ny herin'ny antsika magnano misimisy ndraika, raha misy fanakianana na misy sosikevitra na misy fanontaniana tianareo petraka dia aza misalasala fa napetraka anay toerana misy anay dia ampitan'ny Cosmos Bédera Côte Saint-Jean logement 72 raha avy any Bazarkely nareo dia amin'ny Garotière dia amin'ny ankavanana-tany izy eo amin'ny roanjato metry tomiarina amin'ny Bazarkely, misy mpanongeta be misoratra hoe Koloaina dia ao zany misy anay. Azonareo atao koa manoratra amin'ny telefona na miantso amin'ny telefona 034 26 808 02 na 034 29 220 04 na ihany koa hoe manoratra amin'ny Facebook Astromania Fondation Fitiavana Koloaina Sera Studio. Reo telo reo zany dia azonay dozy afatra alefanareo amin'io. Zay zany fa dia amin'ny herin'ny andro tsika manao misimisy, saotra betsaka toa.